Ianao ve manana olon-tiana? Teny kely ary ho an'ny olon-tianao. Manana kokoa dia tsy time ohatranao izy zao. Papatiko za efa matoky anazy a efa tia anazy hatrany farany. Tsy manana olon-tiana fa manana maso. Ie manana. Maso toa mitady vola dia za eo manohana anao foana amin'ny fiainana. Manana. Gilet zany manana olon-tiana fa le olon-tiako zany akaiky eto aminay ety ihany le izy. Fa tiako tenenina aminazy zany izy ho mamy be ho anazy dia karakara tsara ny sakafo fa reveko be izy fa izy ny tena tiako. Ie manana olon-tiana zay time be zany ho an'le olon-tiako dia tiako foana ianao. Ie, ohatran'ny olon-drehetra dia manana ny olon-tiako a. Ohatran'ny olona rehetra ihany a, manam-pitiavana dia dikan'izany a manana ny olon-tiako. Teny kely ho azy ve manaiky aho hoe ohatran'ny tsisy fo, tsy mamboraka fitiavana, tsisy sentiment, froide, distante fa any anatiko any tena tiako ianao. Miaraka aminao ve izay olon-tianao zay? Vadiko mihitsy izy. Ento mbola miaraka amin'izao fotoana izao fa mbola misara toerana satria mbola tsy mpivady. Ie, efa miaraka amiko izany olon-tiako izany. Inona ny antony mampisaraka mifankatia amin'izao fotoana izao? Ny antony a dia tsy fahamatorana, dia eo ihany koa ny materialiste. Misy zany efa resaka vola fotsiny fa tsy le fitiavana ny tena mivahaterana. Dia raha vao tsy ampy io ka tsy ampisedra dia fitiavana dia misaraka ho azy. Ny ankapobeny aloha dia eo foana ny tena olana ho an'ny mpifankatia angambany. Sady tsy ampisedra dia fitiavana dia miarakaraka eny fotsiny dia avy eo misaraka ho azy. Izay ngamba. Ny fiainana zany mampifamaly ny mpifankatia amin'izao fotoana izao. Vola ny tsy fisiana ny tokantrano ohatr'izany. Miditra sy fizaka vola teo anaty. Ny ady, ny tsy fisim-bola, ny tena ny efa sarotra. Matetika aloha mifampicomprendre dia eo kokoa ilay tsy fandeferana dia tsy fanajana. Misy ny tsy fidivan-kevitra dia ny lafiny ara-piainana mety hoe tsy fanana vola na koa hoe fitiavana avao. Le amin'izao fotoana izao zany le mahatonga an'le mpifankatia misaraka, le indray tsy fankatoako ohatr'izany. Dia misy koa mifahasarotam-piaron'ny vehivavy amin'ny lehilahy, dia izay mahatonga ny mifampisaraka. Fa izay sisa aloha mifankatia be amin'izao. Ny antony mampisaraka amin'ny mpifankatia sy mampifamaly amin'izao fotoana izao dia eo amin'ny resaka tsy fahafoizana fotoana, tsy fampitokisana sy ny antony maro samihafa. Raha ny fahitako azy aloha zany a ny tsy fifandeferana ary ny olana koa moa zany le tsy fahatantesana ny hasarotan'ny fiainana satria mety misy olana ara-bola, mety sairana miasa koa ny anankiray dia tsy manana fotoana intsony ho an'ilay olon-tiany dia amin'ilay tsy fifampatokisana koa mahatonga an'izay zavatra zay. Hitako tena matetika hoe mampiady sy mampisaraka mpifankatia dia tsy fifampatokisana voalohany indrindra. Mila mifampatoky dia mila mifampiainy tsara. Dia faharoa koa hasarotam-piaro-diso tafahoatra dia anisan'ny mampisaraka. Fa io zany tena baziny mila mifampiresaka tsara, mila mifampiaino fa tsy mila miaino ny vavan'ny olona avy any ivelany raha tsy hoe masonao mihitsy ny mahita. Isa mampisaraka koa ohatra hoe tojo tsy fisim-bola tampoka dia lasa mikorontana ny tokantrano mifamaly lava fa tsy mba afaka hoe hiafo ohatra fa mifamaly. Dia anisan'ny anankiray koa ny fidiran'ny avam-bady amin'ny tokantrano. Iny matetika tena manakorontana satria sarotra be amin'ilay olana hisafidy entre ny hoe le vadiny sa le havany dia lasa tsy hitan'izany izay atao dia lasa mikorontana be izy mivady.